ao anatin'ny aizina zay nienantsika nandritra ny taona maro mahandro tsika ankehitriny fa ny mpitondra ankehitriny reny nomenatsiny samy mpitondra ny fandimby mampieritreritra sy mahalasa sainy zany tsy ianao mihitsy ny andeha hiteniny aminy hoe nandray anjara avokoa ny rehetra fa ianao anisany nandray anjara betsaka tamin'ny fampitehan'ilay firenena betsaka ny fandraisana anjara nataonao amin'ilay farahavan'ny fiainam-pirenena. Tompona andraikitra feno amin'ny fampantrana vahoaka sy fampijaliana vahoaka malagasy Iflo Andry Rajoelina ninona ny fanazavany ninona ny fahaizany mandatiny nandray anjara feno tamin'ny famotehana firenena izy indrindra fa nandritra ny fanonganam-panjakana izay nataony tamin'ny 2024 namotika ny fananam-bahoaka fananana iombonana fananana olon-tsotra sy ny sisa tsy tafarina intsony ny firenena taoriany fandravana nataony tamin'ny 2024 Iflo teo aloha Rajonary Mampianina no nanoditra lavaka vokatry ny fahapotehan'ny fiainam-pirenena taoriany fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 tsy zavatra resahana fotsiny zany fa azo refesina tamin'ny fiakaran'ny Arkarena Faobe tamin'ny andron'ny Rajonary Mampianina Flo teo aloha tonga indray ny 2024 dia raikitra indray ny famotehana firenena taoriany nandraisan'ny Flo Andry Rajoelina ny fahefana tamin'ny mahafiloham-pirenena azy voafidy ara-dalàna azo ampitahina tsara ny fitomboan'ny Arkarena Faobe tamin'ny Rajonary Mampianina sy ankehitriny na nanomboka tamin'ny fitondranan'i Rajoelina tamin'ny mandat voalohany arak'izany tsy azo ekena ny fanadiovantena zay ataon'ny Flo Andry Rajoelina dia tsy afa-miala amin'ny famotehana ny fiainan'ny malagasy sy fiainam-pirenena izy ndao enoantsika ny fanehoan-kevitry Ralaiseo Guy Maxime hoe mpitondra manana vina sy programme zany tsisy zava-baovao ao anatin'ny efataona azo atao tsara manarina firenena fa nanina rantsiniana le firenena hatramin'ny 2024 dia miteny venao fa tsy ianao ny tompona andraikitra atao anatin'izany tena tompona andraikitra atao anatin'ny fandravana ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 Andriamatora Rajoelina tompona andraikitra izy raha ny andry ianao dia fifidianana 2024 zay ny fifidianana demokratika 2024 fa ianao angina andray anjara atao anatin'ilay fanonganam-panjakana dia avy eo ianao nitondra dia nisy fanarenana nataon'Andriamatora Rajonary Mampianina ataony elanelany tao ninona ny statistika foana no miresaka taiza ny Arkarena Faobe tamin'ny tondrana Andriamatora Rajonary Mampianina dia aiza ny Arkarena Faobe iainantsika amin'izao fotoana izao taiza ny fahefa-mividin'ny olona tamin'izany vanim-potoana izany dia aiza nandray anjara be dia be tao anatin'ny faharavan'ilay fanjakana malagasy sy ilay fahantranin'ny olom-pirenena ny mpitondra amin'izao fotoana izao ninona horesahana Andriamatora Rajoelina zay moa aminay mpitondra amin'ny tanily io tsy ekeny ity mpandala politika ity ny filazanan'i Rajoelina fa tsy tompona andraikitra feno amin'ny fahantrany vahoaka ankehitriny ny Flo ankehitriny dia tsy zany fa izy tena ny Flo Andry Rajoelina tsy ekena izany satria nandray anjara feno no sady nandray anjara betsaka tamin'ny fampahantranany vahoaka fampijalianany vahoaka amin'izao fahantrana mahazo any vahoaka malagasy zao izy ary zavatra izay no resahany tao amin'ny lahateny fanendrena ministra tamin'ny herinandro lasa teo ny aiky izy fa mahantra Madagasikara mahantra ny vahoaka malagasy ao anatiny fa kosa tokony eritreretina ihany ny tompona andraikitra mpitondra ankehitriny ve sa mpitondra ny fandimby teo aloha ao anatin'ny aizina zay nienantsika nandritra ny taona maro mahandro tsika ankehitriny fa ny mpitondra ankehitriny reny nomenatsiny samy mpitondra ny fandimby mampieritreritra sy mahalasa sainy zany fa kosa tsika tsy milavolefiny araky ny teny efa nomeko araky ny fanamby efa napetrako tsy maintsy mandroso Madagasikara ary zay ny ilaina mpiara-miasa vonona sa anova an'ity firenena ity mbola nanamafy ihany Guy Maxime tsy afaka milaza fa tsy nandray anjara feno Flo Andry Rajoelina tamin'ny fampahantrana vahoaka ankehitriny tsy afaka manilika na manometsiny ireo tompona andraikitra ny fandimby teo aloha Flo Andry Rajoelina satria anisany nandray anjara feno nandray anjara betsaka tamin'ny famotehana ny fiainam-pirenena izy indrindra fa nanomboka tamin'ny 15 taona lasa zay mandraka ankehitriny ary mbola nitohizany zany nandritra ny fotoam-piasany tamin'ny mandat voalohany teo ka mandraka ety androany ohatra ny resiny ity mpaneho-hevitra politika ity dia ny fanondranana arena ankibony tany toy ny volamena vatosoa sy ny maro hafa nanondrana
ary renan-kibotany maro samihafa amin'ny taonina i Madagasikara. Nefa tsy hita akory, tsy misy akona amin'ny fiainam-pirenena ny vola azo avy amin'izany. Misy ary amin'ireny arenan-kibotany ireny dia manjavona, tsy hita ny volamena, tsy hita ireo vatosoa ary tsy hita no sady manjavona ny vola azo tamin'izany. Nefa dia tao anatin'ny 1 taona be zao no nanondrana ireo arenan-kibotany nefa tsy misy zava-bita. Mbola miankin-doha lava amin'ny mpamatsy vola mahazatra, amin'ny mpamatsy vola traditionnel. Ao anatin'izany ny fanamboarana lalana, ny fandoavana ny karama, ny mpiasa-panjakana sy ny maro hafa. Tsy mahaleo tena i Madagasikara fa mbola miankina amin'ireo mpamatsy vola traditionnel. Tsy vita nefa miankin-doha fa mbola tsy mahay miresaka no sady tsy mahay mandresy lahatra ny mpamatsy vola. Hany ka isika indray no baikoan'ireo mpamatsy vola amin'ny programa izay tian'izy ireo atao. Dia dikan'izay zany tsy ianao mihitsy no andeha hiteniny amin'ny hoe nandray anjara avokoa ny rehetra, fa ianao anisany nandray anjara betsaka tamin'ny fampitehan'ilay firenena. Betsaka ny fandraisana anjara nataonao amin'ilay fara avany fiainam-pirenena. Meko exemple ianao firy ny volamena naondrana tao anatin'izay fitotoana izay. Firy ny arena ankibon'ny tany naondrana, ary inona ny fiaraha-miombonantoka tamin'ny Madagasikara ka ny réussi. Et io ianao fa midébloquer 7 milliards de dollars na midébloquer 10 milliards de dollars ho amin'izany fampandrosoana ny firenena. Tsy misy mialatsiny fa tsy misy ny AFD miala ao anatin'ny fiaraha-miombonantoka amin'ny Madagasikara. Ny Union européenne anisany namatsy vola be dia be Madagasikara amin'ny fanarenana ny lalana. Inona tsy vitanao koa reny no négocier tamin'izany fiaraha-miombonantoka izany ka mba havita ny RN7 na havita ny RN4 na havita ny RN2 dia zao indray ianao manao démagogie politique eny amin'ny aza matoatra anao fa ao anatin'ny didimy taona ity dia miarina ao anatin'ny 40 jours nefa ianao tsy mahavita manangana gouvernement. Tsy mamaika ny anangana gouvernement. Finy ampandroso ve dia tsy hamaika ny anangana gouvernement? Tsy manana politique ianao tena mazava ny amin'ny hoe ty gouvernement ty manomboka eto dia zao ny fomba ampandehanana azy ary ty moyen. Mampalahelo ny toejava-misy ankehitriny efa tamin'ny 24 i Andry Rajoelina no efa nampiesona no nampatory ny vahoaka malagasy makasika ny fandresen-dahatra ny vahoaka malagasy makasika ny fampandrosoana ny firenena. Nilaza izy tamin'ny 24 fa efa vonona ny zavadrehetra, efa mipetraka sy matipaika ny planina rehetra ampandrosoana ny Madagasikara ka ho vitaina ao anatin'ny 5 taona ny fampandrosoana. Nefa raha nijery ny résultat sy manao bilan isika dia négatif izany. Efa zao efa deuxième mandat 1 taona teorina vao may loza. Ny gouvernement tara saika tsy voatsangany hoy ity mpanoratra politika ity. Voatsangana ihany ny gouvernement fa efa taty efa 10 andro teorina. Ny zava-misy makasika n'ity gouvernement ity dia mbola tsy manana budget iasana ihany koa. Na dia misy ara efa miena dia miena ary ahina no tsy havita mission ireo ministra zay voatendry ireo. Izany hoe azo lazaina fa manao mission impossible ny ministra voatendry ankehitriny. Ny tena zava-doza amin'ity toedra raha ity dia zao ny fitondram-panjakana antsika efa sady tsy misy vola no sady mbola miady amin'ny mpamatsy vola ihany koa. Tsy laza isika fa tsy ny fananganana ady nataon'ny fitondram-panjakana zay tariny filoha Andry Rajoelina tamin'ny mpamatsy vola avy amin'ny vondrona Europeana toy ny fandroahana ny Isabelle Delattre. Ankehitriny dia iara-malala fa nahena ny budget panjakana indrindra fa isaky ny ministera. Hany ka ahina tsy havita ny anjara andraikitra ireo ministra zay voatendry isaky ny ministera. Raha nandray ny fitantanana 2018 Andry Rajoelina vonona zao rehetrarehetra inona ny résultat. Ity indray ty le mandat forcine ity io ngena atao hoe mandat forcine. Forcena ny aflo azy ao anatin'io fanjakana amin'ny tanily io ao anatina fraude hold-up électoral dia inona no eritreretinao ho résultat. Io nge tsy singa anankiray hoe manendry ministre ianao dia ity mission impossible. Rehefa tsy misy ny stratégie, tsy misy ny moyen humain, tsy misy moyen matériel, impossible zany mission zany. Ninona ny rahanao ny gouvernement io? Impossible zany. Aleo tsy mifampatoreto.
apatorio indray nyvahoaka malagasy tsy zany fa ny zavatra misy de tsotra ny possible dia manana vision anao, misy programme anao ary ty ny moyen ahafahanao manatanteraka azy. Zay ny amiko ny possible. Dikan'izany rehefa tsy vitanao ny nanarina ny RN2 tao anatin'ny 5 taona de teknisianina koa no miresaka aminao sarotra aminao ny manarina ny RN2 ao anatin'ny 5 taona manaraka satria mitombo ny fahavoazana, mitombo ny teti-bola laniny. Ianao nefa tsy mahandrara, ianao nefa tsy miresaka, ianao nefa tsy manatona, ianao tsy atokisan'ny olona, tsy atokisan'ny olona ianao. Ianao miady aman'olona, miady amin'ny Union Européenne ianao noho ny ingérence. Fanampy izay nanamafy ihany koa ity ralaiseheno Guy Maxime ity fa tsy misy azo antenaina amin'ity fitondrana Andrajoela ity na dia efa amin'ny mandat faharoa aza i Andrajoela ankehitriny. Ny fototry ny olana dia efa mazava fa fitantanana. Ny olana ny fitantanana no misy eto amintsika ary filoha Andrajoela no tompona andraikitra voalohany amin'izany. I filoha Andrajoela no sady tsy mahay mitantana no mbola tsy misokatra amin'ny ankolafy rehetra fa miezaka ny aleo tena na dia efa fantatra fa incompétent, sady tsy mahomby no sady tsy manana fahaiza-manao. Raha mbola mitohitohy ity fomba fitantanan'ny filoha Andrajoela ity dia mety ho iongana tsy lera i filoha Andrajoela toy nazo an'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy tompokilahy Didier Ratsiraka sy tompokilahy Zafy Albert tamin'ny androny. Mila mitandrina araka izany filoha Andrajoela, raha tsy izay dia miongana eo amin'ny toerany. Zany rehetra zany ny fototry ny olana politika eto Madagasikara. Zay le crise. Zay nge ranja le crise politique eto Madagasikara. Dikan'izany tsy misy azo antenaina aminao. Ao anatin'ny ty mandahanao eritreretinao ho vitainy ty. Ny olana amin'io aza dia bis repetita. Fito taona miditra amin'ny enitaona tsika sao inona ny hitranga amin'ny heritaona. Rehefa tsy mandray fanapahan-kevitra ara-politika tsika ny amin'ny hoe tsy misy afa-tsy mifamahana ny olana miaraka dia antsoiny mpanao politika dia midinika dia miady hevitra ny amin'ny famahana ny fototrolana. Fa ny fototrolana eto dia fitantanana ara-politika, mauvaise gouvernance politique. Ka raha mieritreritra ny andeha solo Andriamatoa Rajoelina hamahany zany olana zany dia mitovy amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana bis repetita miongana teo amin'ny fanjakana, dia mitovy amin'Andriamatoa Didier Ratsiraka miongana eo amin'ny fanjakana, mitovy amin'Andriamatoa tompokilahy professeur Zafy Albert miongana eo amin'ny fanjakana. Rehefa tsy mbola mieritreritra ny mpitondra fa misy olom-pirenena manana ny heviny, misy mpanao politika manana ny heviny ary ny hevitra iombonana no ahafahana mamoaka Madagasikara ao anatin'izao fototr'olana izao anja dia mialatsiny fa tsy misy zava-baovao eto mifierina amin'izany olan'ny 91, 96, 2002 ny 2009 zany asika ary ny 2017 farany teo. Crise politika koa iny nahazo an'Andriamatoa Rajoelina mampianana. Na dia eo aza rehetra izany dia tsy maintsy misy ny vahaolana. Ny vahaolana dia tsotra. Ny olana ara-politika no lalovan'ny firenentsika ankehitriny ary tsy misy vahaolana afa-tsy ny vahaolana ara-politika. Mba hialana amin'ny fiverenan'ny crise politika indray eto amintsika. Izany hoe mila miaino ny feon'ny vahoaka i filoha Andrajoelina, miaino indrindrandrindra ireo avy amin'ny fanoherana mba entina anarenana sy anitsiana ireo tsy mety. Raha tsy izay dia mety afara any amin'izay tsy tokony ho izy ity fitondrana ity. Mety iongana toy ny filoha teo aloha toy ny Marc Ravalomanana, tompokilahy Didier Ratsiraka ary tompokilahy Zafy Albert sy ny maro hafa. Irarina dia tsy andalo amin'izany ny firenentsika ary hoarantsika miandalana eo ny mety fivoarana ity toedra raha ity ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany. Aza dino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amanaraka indray.